Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ireo zavatra fito mila hain'ny Kristiana rehetra momba ny fankatoavana. Izay indray no lohatenin'ny vidéo entina amintsika amin'ny andro an'io ary manasa antsika hanaraka an'izany hatramin'ny farany fa tena ilainao, tsy hanenanao ny manaraka izao vidéo izao. Ny voalohany dia ny hoe ny fankatoavana dia asa sy toe-po miaraka. Tsy azo sarahana mihitsy ny toe-ponao sy ny asa izay tanterahanao. Zany mahatonga ny dictionnaire malagasy rehefa mamaritra hoe fankatoavana izy dia hoy izy manao hoe fanekenan'ny sitrapo fa tsara sy mety zany. Zany hoe an-tsitrapo. Tsy mety mihitsy zany le manao nefa monmonina na hoe manao nefa tena hoe tsy vokatry ny fonao akory le zavatra izay ataonao. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Kolosiana 3:7 manao hoe ninona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny an'ny Tompo fa tsy ho an'olona. Zay aloha ny voalohany. Ny faharoa dia ny hoe ny fankatoavana mitarazoka dia tsy fankatoavana. Tsy misy mihitsy ray aman-dreny ka ho faly raha maniraka ny zanany izy andeha handrehitra afo dia ozy le zanany manao hoe alao aloha fa hita eo e, na hoe alao aloha fa eritreretiny efa fangatahan'andro tsy mahafaly zany. Ary tahaka izany koa amin'Andriamanitra rehefa irahan'Andriamanitra ianao na antsoin'Andriamanitra ianao hanao zavatra anankiray aza mangatakandro fa tonga dia tanterao. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra ny Psalm 119 manao hoe mandeha fainganao ka tsy mitaredratra amin'ny fitandremana ny didinao. Ilay fitandremana ny dikany amin'ny teny anglisy dia hoe obey. Zany hoe ny fankatoavana dia tsy tokony angatahan'andro, tsy tokony angatahan'andro fa raha vao mangatakandro sika dia efa tsy fankatoavana zany. Ny zavatra fahatelo dia ny hoe tsy mety ny mankatò tapany. Io le nahavoan'ny Saoly rehefa hoe vonoina daholo ny Amalekita iray manontolo hatramin'ny biby dia izay tanterahanao izay. Fa rehefa nandeha izy ny ondry amanosy sy ny omby tsy nisy ny vonony fa nentiny daholo no le fitiavana hena. Dia tonga i Samuela mpaminany any amin'ny Samuela 1:12 misy izany tantara zany dia nalahelo Andriamanitra. Ary zany ny zavatra tena mila ianarantsika. Indray mandeha ravana nisy olona nijoby vavolombelona tamiko eny amin'ny hoe nalahelo izay ho izy fa nisy mpitarika atao am-piangonana nandeha tomobile dia zay koa voiture atao aorianany izay hozy izy. Dia rehefa tonga hozy izy dia misy an'ilay feu hoe tokony hijanona zany satria feu rouge. Tonga hozy izy dia nandeha izy. Dia nifampijery fotsiny izay mivady dia niteny manao hoe ahoana moa ny ahatonga n'iny mpitarika iny hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra raha zavatra kely madinika ohatran'izao arany tsy vitany mankatò azy ny amin'ny hoe tokony feu vert vao mandeha. Ary zay le hoe amin'ny zavatra rehetrarehetra toetra mihitsy izy amin'ny zavatra madinidinika. Raha vady ianao, raha vehivavy dia manaiky ianao mankatò ny vadinao. Raha zanaka ianao dia mankatò ny ray aman-dreninao raha mbola ambany fifehezan'ny ray aman-dreny ianao. Raha any am-piasana mankatò izay rehetra mpitondra ao anatin'ny fiasana, ao amin'ny firenena, any amin'ny fiangonana, anatin'ny fikambanana. Fa tsy hoe ao am-piangonana ihany no tena mankatò fa ao trano dia tena zaza tsy mankatò ny ray aman-dreny mihitsy. Na hoe ary ny fankatoavana tompoko dia tsy fankatoavana tapany fa fankatoavana ray manontolo. Ary rehefa irahantsika dia izay zavatra rehetrarehetra nirahantsika no atao arak'izay atsakany sy andavany fa tsy hoe arak'izay metimety amintsika fotsiny ihany. Ary zay tena fakapana mahazo ny olona maro ka mila hitandremantsika amin'ny zavatra rehetrarehetra hatramin'ny madinika indrindra any no ahitana hoe mankatò ianao fa tsy amin'ny zavatra sasatsasany ihany fa tena amin'ny zavatra rehetra mihitsy. Ny zavatra fahaefatra dia izao hoe tsy hanavahana mpitondra ny fankatoavana. Io tena zavatra tiako resahana io satria indraindray tsika dia mieritreritra hoe ka le mpitondra kosa ve olona loza be, olona hitanao mihitsy fahamarinana mihitsy na tonga anazy teo amin'ilay fitantanana, ahoana no ankatoavako olona ohatran'izany. Tsy marina izany driavana. Tadio tsara fa ny tenin'Andriamanitra dia marina mihitsy manao hoe tsy misy fahefana raha tsy avy amin'Andriamanitra. Toy izany hoe ahoana koa no mahavy amin'Andriamanitra ny zavatra ohatran'izany? Tena avy amin'Andriamanitra satria izao mety misy tokoa ny zavatra izay tsy sitrapon'Andriamanitra saingy avelan'Andriamanitra hitranga. Izay le mahavy amin'Andriamanitra ihany izy satria nomeny permission. Izay le volonté permissive de Dieu. Mety sitrapon'Andriamanitra mihitsy le izy fa adalan'olombelona saingy navelan'Andriamanitra hitranga le izy. Ny dikan'izany dia izao ny anjaranao tsy idiranao mihitsy fa anazy sy ny tompo le hoe inona no nahatonga anazy teo amin'iny fitantanana iny. Izy sy ny tompo no miresaka an'izany. Fa ny anjaranao dia izao adin'Andriamanitra ianao ny amin'ny hoe inona ny baiko nomeny io mpitondra anao io. Na ao anivon'ny tokantrano zany, na ao anivon'ny fiangonana zany, na aiza zany ka raha tsy narahanao le izy. Tsy afaka hiteny mihitsy ny zaza manao hoe ka mamanay tsy inona na dadanay mandre tatatra noho izany tsy ankatò azy ray aman-dreninao foana izy. Fa tsy idiranao mihitsy ny mandre tatatra azy fa ny fankatoavana azy raha mbola zavatra tsy mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra no hitarihananao dia anjaranao manatanteraka an'izany.
ary zay natao hoe fankatoavana tsy anavahana zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra ny Hebreo 7:20 manao hoe maneke ny mpitondra anareo ka manoava azy ary mbola mafisiny zany any Petera 1:2 manao hoe ianareo mpanompo maneke ny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra tsy amin'ny tsara sy ny malemy fanahy ihany fa ny saripoko mazava tsara ane zany tsy amin'izay olona hoe metimety aminao hoe tsara fanahy ihany fa na dia ny olona loza be aza dia takiana sika ankato sy anaiky ny fitariana sy ny fitantanana izay ataon'ireny olona reny fa tsy hoe le pastera anay tsy inona ohatran'izao dia dikan'izany dia tsy oratsiavinao izy na tsy ratsirainao izy fa maneke ny fankatoavana dia zava-dehibe takian'Andriamanitra amintsika izany. Ny fahadimy dia izao ny fankatoavana an'Andriamanitra no ambony noho ny fankatoavan'olombelona. Tsy raha ohatra zany ka misy didina misy baiko ampanaovina anao kanefa zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia izy anao manao hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly 4:7-10. Ny didin'Andriamanitra foana zany ny balizy hoe tononatria ny tenin'Andriamanitra le izy ka raha zavatra tsy mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra dia taterahanao fa raha zavatra maizimaizina hitondra anao amin'ny zavatra tsy marina amin'ny zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra na baiko avy amin'izy na baiko avy amin'izy dia afaka miteny mihitsy anao manao hoe Andriamanitra ny mihoatra noho ianao ny fankatoavana azy ary zay zavatra mila eritreretintsika tsara eny fa na dia ny ray aman-dreny niteraka anao ary karaha zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tao amin'ny anao any amin'ny mpanompo sampy dia afaka miteny mihitsy anao manao hoe tsy hoe tsy fanajana fa Andriamanitra no ajaina moalohany mihoatra noho ny olombelona amin'izay fotoan'izay afaka tsy mankatoy ianao. Mila ianarantsika sy fa tsy hoe mankatoy anjambany fotsintsika ny olombelona amin'ny zavatra rehetra. Ny zavatra fahaenina dia izao hain'ny ny maha Kristiana antsika mihitsy ny fankatoavana. Miankina amin'izany ny mandrakizay anao. Hozy ny tenin'Andriamanitra hoe mandalo zao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no aharitra mandrakizay. Ary fantatsika tsara kory havana ny tantara be dia be ao anatin'ny soratra masina raha mijerytsika ny Deutéronomie 7:20 dia misy fitahihana be dia be ao izay tononina tsy ho azontsika mihitsy zany raha tsy mandeha amin'ny fankatoavantsika araka izany tenin'Andriamanitra izany. Antsika tsara ny tantaran'ny Petera fa rehefa ozy izy manao hoe noho ny amin'ny teninao dia ho arotsako ihany ny aratiko rehefa nandeha tamin'ny fankatoavana izy nahazo azan-drano be izay tena hoe tsy takatra ny saina mihitsy ny abetsany. Antsika tsara ny tantaran'ny Abrahama ka nahatonga azy nataon'Andriamanitra mihitsy hoe rainy mino fa rehefa nandeha tamin'ny fankatoavana izy satria nanaiky ny teniko ianao satria ny hain'ny teniko ianao ozy izy dia izao no ataoko aminao. Izany no ilazana amintsika fa tena zavatra goavana be amin'ny maha Kristiana antsika ity resaka fankatoavana ity ka tsy tokony ho ambanibanitsika mihitsy ny fanatanterana sy ny fieritreretana azy. Fa ny zavatra farany dia izao mety hitenitsika manao hoe fantatra ihany ane zany pastera fa le manao azy mihitsy ny tena tsy vita sarotra be daholo manatanteraka an'izany zavatra fa milaza azy ohatrany hoe mora ary tena marina izany fa izao no tokony tadiditsika ny fahafito farany dia hoe ny ota no sakanao amin'ny fankatoavana. Ny ota no anatintsika ny mahatonga antsika tsy afaka hakatoy ny sitrapon'Andriamanitra. Zany mahatonga ny Romanina 5:5 manao hoe fa izay eo amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ity eritreritsika olombelona sy filatsika olombelona fotsiny hoe za hanao ny sitrapon'Andriamanitra tsy havita ny sitrapon'Andriamanitra zany mihitsy ianao. Fa tsy maintsy le vonina sy pitena mihitsy aloha io ota ao anatinao io. Zany hoe ilay fitiavan-tena no mahatonga antsika tsy afaka hanome ilay fijangajangana ota ao anatsika mahatonga antsika tsy afaka ho fidèle amin'ny vaditsika. Ilay avinavina no mahatonga antsika tsy mety hamela heloka dia reny le fahotana reny mihitsy aloha no tsy maintsy hoentinao anatrihan'ny hazo fijaliana. Miverina amin'ny hazo fijaliana mandrakarivotsika satria eo no amin'ny tena ny fahotantsika mibebaka mitondra ny fahotantsika eo am-podotry ny hazo fijaliana fa io no manakana antsika tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka io, rehefa levina io, rehefa potika io dia izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra ilaza manao hoe mamoaza amin'izay vo mendrika ny fibebahana. Isy vo ivoaka amin'izay eo rehefa nibebaka ianao. Ny olona nibebaka no afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra ry havana. Ny olona nibebaka no afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra ary le fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra no vo mendrika ny amin'ny fibebahana. Rehefa vita ny fahotanao, rehefa nyle vonina sy potika teo ambony hazo fijaliana ny fahotanao dia misy fanahin'Andriamanitra amin'izay no manavao anao. Fanahin'Andriamanitra amin'izay no mitoetra ao anatinao dia io fanahin'Andriamanitra io amin'izay no miaraka aminao. Mampahery anao manome anao ny hery ahafahanao manao ny sitrapon'Andriamanitra ka nahatonga ny Petera i Paoly ilaza manao hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy vitako ny manao ny sitrapon'Andriamanitra satria misy hery ao anatiko ao. Dia ny hery avy amin'ny fanahin'Andriamanitra
mahafahako manatanteraka zany sitrapon'Andriamanitra izany. Aoka ho pakatony teny sika fa tsy ho piainy fotsiny ihany ka mitaka ny tenantsika meteza hibebaka entoana trehan'Andriamanitra daholo izay zavatra rehetra manakatsakana mahatonga antsika tsy afaka anao ny sitrapon'Andriamanitra dia avy eo meteza ho tarihany fanahin'Andriamanitra. Fa rehefa ny fanahin'Andriamanitra amin'izay no mitarika anao dia manana hery ianao ahafahanao manatanteraka an'izany zavatra be dehibe voatanisa teo ambony teo zany ary natao ho vitantsika olombelona zany. Fa aza mieritreritra mihitsy manao hoe tsy ho vita amin'ny olombelona zany fa koratsy anjely fa olombelona nofo amandraka amin'ny lolotany amin'ny lololanitra ka tsy maintsy ho afaka. Fa aoka rehefantsika tsy hanamary tenany amin'izany fa azotsika atao tsara mihitsy ny manao ny sitrapon'Andriamanitra raha tarihan'ny fanahin'Andriamanitra isika. Ka dia miraso antsika rehetra raha nahasoa antsika izay video izay dia zarao ary raha mbola tsy nanisy amin'ity pejy ity ianao dia sujet mba ahafahanao mahazo ireo fampianarana samihafa amin'ny ho avy. Dia samy tain'Andriamanitra tompoko.